Amaranantsika ny setrin'ny baolina kitra izay ny ho an'ny mpilalao sy ny eny ambony-kianja ihany no resahantsika fa ho an'ny mpitsara malagasy misy 520 nahazo fifanana avolenta ny 5 ka hatramin'ny 7 ny volana aogositra lasa teo ny fanamafisana ny tanjakarabatana sy ny fomba fampiarana ireo lalàna vaovao navoakan'ny FIFA eo amin'ity taranja baolina kitra ity no ny bahatoerana tao anatin'izany fiofanana izany. Singaray tsy azo elana amin'ny fampandrosoana ny taranja baolina kitra ny lafin'ny fitsarana. Io no teny nataon'ny filoha lefitra voalohan'ny federasiona malagasy ny taranja baolina kitra nandritra ny famaranana ny fiofanana avolenta. Nampanaovina ireo mpitsara malagasy misy 520 teny amin'ny foibeny Knaps Ampefiloha ny zoma maraina teo. Ny fijerena sy ny fanamafisana ny tanjakarabatana ary ny fomba fampiarana ny lalàna vaovao feno taranja baolina kitra maneran-tany ny bana tao anatin'ny fiofanana avolenta nampanaovin'ireo ireto mpitsara malagasy ireto nanomboka ny 15 aogositra lasa teo teto Antananarivo. Ireo manampahaizana roa avy amin'ny FIFA dia ilay teratany Rwandais Celestin Tangungira sy Ali Mohamed avy any Djibouti ny andraikitra ny fiofanana. Izy voalohany no nisahana ny lafin'ny teknika raha ny fanomanana ara-batana kosa no nataony Ali Mohamed. Izy ireo izay nampian'ny instructeur avy eto an-toerana ahitana ny Pascal Andriamanantena sy Rakotosan Eli Jean eo amin'ny lafin'ny teknika. Ianivana Vivien kosa no nisahana ny tanjaka ara-batana. Marihana fa ny 17 amin'ireto mpiofana dia mpitsara iraisam-pirenena raha mpitsara nasionaly notsongaina manokana kosa ny 7 ambiny. Nizara roa mazava tsara ny fiofanana. Ny tapakandro maraina dia nanao fampiarana teny amin'ny kianjana Larby ireo mpiofana. Ny hariva kosa dia nianatra teny ambony latabatra izy ireo. Tanjona amin'izao fiofanana izao moa nampiakatra hatrany ny letan'ny fitsarana baolina kitra malagasy. Nandritra ity fotoam-pamaranana ity dia nisaotra ny FMF ireo mpiofana amin'ny fitsinjovana hatrany ny mpitsara malagasy amin'ny fanomezana azy ireo fiofanana hoentina manatsara ny letan'ny fitsarana eto amintsika. Tetsakilan'izay dia nidera ny ezaka nataon'ny mpiofana ireo manampahaizana avy amin'ny CAF sy FIFA amin'ny fahazotoana isondrotra hatrany eo amin'ny lafin'ny fitsarana. Tsy adinon'izy ireo ihany koa nefa nisaotra ny federasiona malagasy noho ny fahatongavany teto an-tanindrazana hitondra izany fiofanana izany. Marihana fa mpiofana 420 tamin'ireo 520 ihany nahazo mari-pakasitrahana tamin'ity fotoam-pamaranana ity. Voalaza mantsy fa tsy nahafen'ny fepetra ny iray tamin'izy ireo nandritra ny fitsapana farany natao.